Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana no ny fisian'ny rindraona mitoetra ato atsimo antsinan'ny Madagasikara sy ilay raona izay mitakovana ato amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara dia mahazo vanatra ny orana tandrivindraona izay mety raikotroka ho an'ny voatany sy ny tapany atsimo atsinanany nosy. Any amin'ny fisasan'ny herinandro mety ikisaka ho an'ny faritra avoan'ny atsinanana koa izay rotsakorana izay ary tombanana itoetra hatrany kosa ho an'ny voatany sy ny any amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy. Mahakasika ny abetsahana rotsakorana dia somary anatombo hatrany izay rotsakorana izay indrindra ho an'ny voatany sy ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana. Ka misy ny fampitandremana mahakasika an'izay rotsakorana izay miatra amin'ny dian'ity ho an'ny faritra Analamanga ny any amin'ny distriktan'ny Fenorivobe, Miarinarivo, Soavinandriana, ny any Arivon'ny Mamo, eo ihany koa ny distriktan'ny Antanifotsy, Ambatolampy sy Antsirabe ary Manandona torak'izay koa distriktan'ny Fandriana. Ho an'ny Rapitsy kosa indray dia andrasana mety ho betsaka ihany koa ny orana ho an'ny distriktan'ny Farafangana sy Vangaindrano ary Vohindrozy, ka misy koa arak'izany ny fampitandremana voakasika an'izany amin'iny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny miatra ho an'ny Rapitsy moa izay. Ny rotsakorana andrasana moa dia mitovitovy hatrany didina ny 40 ka hatramin'ny 20 milimetatra ao anatin'ny 420 ora, ka mety hiteraka fiakarana rano izany ahitana arak'izany ny ponina amin'ireo toerana rehetra voakasika mba anaraka ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana isa tokony moa isoroana ny loza mety ho ateraka izay rotsakorana manatombo koa izay. Izay ny mahakasika an'iny fa raha ny atoetry ny androntsika no jerena amin'ny atsipiriana ho an'ny andron'ny Rapitso talata mety mbola isy ny orana tandrivindraona vao maraina ho an'ny faritra Bongolava sy Itasy ary ny ilany andrefa amin'ny faritry Betsiboka, ny faritra Analamanga sy any amin'ny faritry Vakinakara torak'izay koa ny faritry Boeny ary ny faritry Melaky dia mety andraona ny andro amin'ny maraina be fa misava ihany moa zay rehefa atoandro. Ny andro ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana raha ny atoetry ny antsika ho an'ny Rapitso tolakandro misy ny orana tandrivindraona izay mety ho raikotroka ho an'ny ilany andrefana amin'ny faritry Sofia, ny faritry Boeny ary ny faritry Betsiboka iray manontolo torak'izay koa ny faritry Bongolava, Itasy sy ny faritra Analamanga, ny any amin'ny faritry Vakinakara, Tramoromanima, Tsiatrambony, ny ilany atsinanana amin'ny faritry Iorombe ary koa ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana ny faritra Vadivavy, Fitovinany iray manontolo ary ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana izay mety anatombo araka ny efa niresana teo raha ny any amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy. Iny mandraondraona kosa ny andro any faritra Sava, Ambatsoa, Nalanjorofo sy ny tapany avaratra amin'ny faritra atsinanana ary ny faritra Aloatra Mangoro. Ny masoandro kosa ny ibatoerana any amin'ny tapany atsimo sy ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara. Iny raha ny maripahana voavinavina amin'izay andron'ny Rapitso izay 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny voatany ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius ny morontsiraka atsinanana raha toka mbola mahatratra hatrany amin'ny 15 degré Celsius hatrany ny maripahana indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara moa ny tena misy an'izay. Raha ny toetry ny andro kosa ho an'ny alarobia ny tapakandro hariva hatrany dia miandry orana tandrivindraona mety ho raikotroka ny faritra maro na izana zany miverina maina ny andro ho an'ny faritry Sofia torak'izay koa ny faritry Diana, Sava sy Ambatsoa, Nalanjorofo moa dia maina tanteraka ny andro mety hitatra ho an'ny faritra Aloatra Mangoro sy ny faritra atsinanany iray manontolo izay rotsakorana izay. Mitohy kosa izany ho ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinakara, Tramoromanina, Mahatsiatrambony ary ny faritry Vadivavy, Fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanana amin'ny faritry Iorombe. Mandraona kosa ny andro ho an'ny atitan'ny faritry atsimo andrefana sy Androy ary Anosy. Ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana. Maripahana vinavina amin'izay andro ny alarobia izay 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny voatany ary mbola manodidina ny 130 ka hatramin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana dia manodidina ny 130 ka hatramin'ny 430 degré Celsius ny maripahana vinavina ho an'izay andro ny alarobia izay. Ny andro ny alakamisy kosa indray dia misy hatrany ny orana izay mety mahenika faritra maro moa izany ary tombanana miverina indray izany ho an'ny tapany avaratry Madagasikara. Andrasana arak'izany ny tandrivindraona mety ho raikotroka ho an'ny faritry Sofia, ny any amin'ny faritry Betsiboka, ny atitan'ny faritry Boeny, ny faritry Bongolava, Itasy, Vakinakara, Tramoromanina sy ny faritra Analamanga ary ny faritra Mahatsiatrambony, ny ilany atsinanany faritry
Fiorombe hatrany no mety hisitraka an'izay orana tandritrahona izay ary ny faritra Atsinanana Nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Analanjorofo zany ka hatrany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana mandraona kosa ny andro ho an'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara ho an'ny tapakandro harivany alakamisy izay hatrany raha ny maripana vinavina dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 8 any avoatany misy fitia kely zany raha mitaha amin'ny andro ny alarobia indrindra ho an'ny faritra Matsiatra ambony nitorak'izay koa ny tapany atsimo Madagasikara izay ahitana fidinana ihany koa izay maripana izay indrindra ho an'ny faritra Nosy ny ambiny moa tsy dia misy ny fiovana-goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay hatrany dia izay indray ny meteo tamin'ny tian'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko